fa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny zava-dehibe. Amen. Tiaka mafipetsika ao an Jesosy. Faly miarabantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy hatrany sy amin'ny anaran'ny tena koa. Ny amin'ity fatatrarantsika n'ity sady andro farany ity amin'ity herinandro sady andro farany amin'ity taona ity. Fotoana hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra ary isaorantsika an'Andriamanitra. Ny amin'ny zavatra maro mino aho fa tsy kely ny ao an-tsainao, tsy kely ny ao am-ponao raha ny zavatra nitranga sy ny zava-nisy teo amin'ny fiainanao ka isaoranao an'Andriamanitra androany. Ny amin'ny taona, ny amin'ny volana, ny amin'ny andro, ny amin'ny herinandro rehetra, ny amin'ny minitra, ny amin'ny isa-tsegondra, mety ohatrany hoe segondra kely anankiray zao saika nidona alohan'le rahalahy tetsy fa amin'ny fotoana segondra kely anankiray afaka niala izy fa baravy zany zay ny teneniko hoe na ao anatin'ny segondra kely na amin'ny ora, na amin'ny minitra, na amin'ny andro, na ny herinandro, na ny taona rehetra dia mino fa manana ny isaorana an'Andriamanitra sy hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ianao androany. Fotoana isaorantsika an'Andriamanitra nefa ihany koa iomanantsika tsy hoe akory tapotra ny taona dia tapotra daholo ny zavatra rehetra fa iomanantsika hidirantsika amin'ny taona vaovao ihany koa. Tiaka mafipetsika ao an'Andriamanitra. Ndao tsika hitsangana ary, ndao tsika hitsangana iray fotsika, iray saina amin'ny voninahitra an'ilay Andriamanitra izay mbola mahatonga anao eto, noho ny amin'ny fitantanany, noho ny amin'ny fiarovany, noho ny amin'ny hery, noho ny amin'ny fahasalamana, noho ny amin'ny fitahiny. Mety misy ny zavatra mety mbola tsy nitranga arak'izay nandrasanao fa zao fotsiny alohantsika hisaotra an'Andriamanitra, misaora amin'ny zavatra rehetra fa zany sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho antsika. Ary ny zavatra ataon'Andriamanitra raha raisina amin'ny fisaorana dia tsara avokoa, ary mino fa miara-miasa soa zany ho an'izay tia an'Andriamanitra. Asanaton'ny tananao dia akopiny masonao, oka ny fonao ny anambara ny fisaorana feno, tsy ho amin'ny tsienjery, tsy ho amin'ny fahazarana, tsy ho amin'ny mpilivava fa ho amin'ny fahatsapanao tokoa fa nisy ary nisy tanana mahery, nisy lay fahavelomana, nisy lay Andriamanitra tsy toa, nisy lay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, le nanana planina tsara sy nanao ny planina teo amin'ny fiainanao dia Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao sy mankasitraka anao zay, raha mbola nitaominao, raha mbola nomenao ny fahavelomana amin'izao raha sy fotoana izao, ahafahana indray manatitra ny fisaorana, manatitra ny fankasitrahana, manome voninahitra, manome ny fiderana, laza, hery, hiazy dia ho anao rery ihany noho ny amin'ny fahatsaranao, satria Andriamanitra tsara sy mpanao ny tsara ianao. Ny tantana ny tsirairay avy, ny tantana ny isam-batan'olona, ny tantana ny isam-piankonana, ny tantana nyzao iraka zao ho tonga amin'ity fotoana anankiray ity. Misaotra Tompo fa maro tsy hita sesehena tokoa ny fahasoavanao zay nahatoy izao anay tsirairay avy reto, nahatoy izao anay misaotra ny amin'izay rehetra vohomana. Ianao no miaro, ianao no tantana, ianao no mbola nanome ny fahavelomana, ianao sy ny fitiavanao, ianao sy ny famindramponao, ianao lay tsy miova, ianao lay velona, ianao lay Andriamanitra ny tantana, ny aro ny tsirairay avy, nikasika ny fiainan'olona maro. Eny na mbola tsy nioheverina fa tsy nikasika raha eo amin'ny mahaolona dia mino zay fa efa manana n'ilay planina voahomana, efa nihevitra anay satria ianao lay Andriamanitra mahafantatra ny farany hatramin'ny voalohany dia lay Andriamanitra zay tantana ny tsirairay avy. Makasitraka indrindra Tompo ny amin'ny fiainana ny tsirairay avy, ny amin'ny diavo ny tsirairay avy, ny amin'ny hery sy tanjaka indrindraindrindra dia makasitraka anao zay, ny amin'ny fahasalamana zay tsy voavity vola fa voninahitra ny anaranao rery ihany. Ankininay sy apetraka aminao feno ny fotoana androany, ary ianao ny tompon'ny fotoana, ianao ny mendrika ny fisaoana, mendrika ny fisaorana, mendrika ny fiderana, mendrika ny voninahitra dia ianao lay manana ny lanitra ho seza fiandriananao ary ny tany fitoeran-tongotrao dia ianao lay Andriamanitra tsy toa lay velona mandrakizay. Raisy Tompo ny aja, ny dera, ny saotra fa mendrika anao zany dia ianao irery ihany amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kery avy any Nazareta. Halleluja, amen. Amen. Ho fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra ary ho fehiny ny fahatsapana sy ny fiainantsika atao anatin'izay fotoana rehetra ny lalovana tamin'ity 3:20 ity dia miaraka raisintsika ary vakitsika ny salamo faharaiky amin'ny sivifolo, salamo faharaiky amin'ny sivifolo andininy voalohany hatramin'ny fahadimy, salamo faharaiky amin'ny sivifolo andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Vakitsika tokoa amin'ny fo feno
Fankasitrahana ary fisaorana an'Andriamanitra. Oventsika salamo faraka amin'ny 70 andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny eo amin'ny soramany dia hoe ny fahatokiany ny olo marina an'Andriamanitra na dia manakaiky azy ny manjony sasany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny mitoetra eo amin'ny fireneny izay an'ny avo indrindra dia monina ao ambany alokony tsy toa. Izao ilaza ny Jehova hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitra izay itokiko. Fa izy no anafaka anao mifandriky ny mpiaza sy ny areti-mandosy. Ny volon'elany no anaronany anao ary ao ambany elany no ialofanao. Ho ampinganao kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany. Tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao na ny zanatsipika manidina noho ny andro. Amen. Mety hoe ho amin'ny hoavy ny amakitsika n'ilay salamo fa marina tamintsika nandritry niny taona rehetra iny milaza ny Jehova fa fialofanao sy batery fiarovana ho anao izy. Izy ny nanafaka anao tao mifandriky ny mpiaza sy ny areti-mandosy. Ny volon'elany ny nanaronany anao ary ao ambany elany no ny alofanao. Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany ary tsy natahotra ny ororo noho ny alina ianao na ny zanatsipika manidina noho ny andro. Asa anatin'ny taninao dia isaory ihany izy. Isaory izy ary homagny asehoy aminy amin'ny alalan'ny fonao satria izy ilay mahitanao amin'ny alalan'ny fonao fa tsy amin'ny endrika ao androany. Raha eo ndreto izay dia mbola maneho amin'ny fonay manontolo ny fankasitrahana feno fa ianao ny aro. Ianao tokoa ilay fialofana sy batery fiarovana ho anay nandritry ny fotoana sy ny taona rehetra nandalo iny. Ianao ny mbola nanome hery, ianao ny mbola nitahy anay, ianao ny mbola nitikinay ary ianao ny nanafaka anay tamin'ny fandriky ny mpiasa sy ny areti-mandosy. Mbola velonay ny tokoa izay Andriamanitra noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao, noho ny fahatsaranao sy ny fitiavanao. Miteza ilay mendrika omemboninahitra ary anjakao feno ny fotoana androany ianao ilay tompo mandidy amin'ny fiandriananao ilay tompony hery sy ny fahefana. Anao izao fotoana izao tompo ary manam-pahafeno amin'ny anaran'i Jesosy ary miseho amin'ny voninahitra indray. Dia raha inay mandrakizay ny naranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manakira avy any Nazareta. Alleluia. Amen. Natiaka mafipetsika ho an'i Jesosy. Alleluia. 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 Falindray tafiaraka eto dia andaontsika androany atsiaro hoe ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha tonga eto tsika amin'ity farany taona ity dia tiako ianao atsiaro hoe tsy famendrehantsika le izy, tsy fahaizantsika nandamina ny hoe ny fomba fiainantsika na ny fahaizantsika nandamina ny fotoanantsika na ny laizantsika ny tandrina ny tenantsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra rery ihany. Dia Jesosy rery androany no ndao mentsika an'izany fisaorana izany sy mentsika fiderana hoe Jesosy matsiary izay fa raha tonga eto izay androany dia noho ny fahatsaranao rery ihany, noho ny fahasoavanao rery ihany. Dia ny fotsika androany ataontsika fo iray ame fisaorana, ame fankalazana an'Andriamanitra. Tiako ianao amin'izao fotoana izao raha tonga dia hivavaka vonono ny fonao anandratra fisaorana an'Andriamanitra satria raha tonga eto tsika dia tena hoe avy amin'Andriamanitra rery ihany. Betsaka ny olona nikasa ho eto androany, betsaka ny olona nieritreritra hoe hanatrika an'ity alahady farany taona ity fa ianao matoa tonga eto dia fahasoavan'Andriamanitra manokana. Dia andaontsika merina ny fisaorana any amin'Andriamanitra androany. Averintsika ilay izy dia hanandratra vavakantsika fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra. Andriamanitra Jesosy Kristy faly izay mideranao mankalazanao ny amin'ny fahasoavana sy ny amin'ny fahatsarana izay nasehoanao anay. Faly izay satria tonga soamantsara eto noho ianao Jesosy Kristy. Ny fotoana androany dia natokanay isaorana anao. Ny fotoana androany Jesosy dia natokanay hiderananao irery ihany. Tsisy anarana sandratra Jesosy afa-tsy ny anaranao rery ihany. Ny fonay Jesosy Kristy dia sokafanay ho anao. Ny fotoana izao Jesosy dia diedienay ho anao rery ihany. Anandratra ny feonay izay hiaraka hideranao Jesosy Kristy satria ianao rery no mendrika ny fiderana. Ianao rery Jesosy no mendrika ny fisaorana dia anandratra ny feonay izay androany Jesosy Kristy. Ianao no mendrika ny dera. Ianao no mendrika ny dera Jesosy Kristy. Mendrika ny dera
sy ny aja asandratray ny tananay ho anao mba hovonina mendrika ny tera mendrika ny tera sy ny aja asandratray ny tananay ho anao mba hovonina tsara ianao tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy lazao hoe tsara ianao tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao Jesosy tsisy toanao raha io dao veritsika hoe mendrika andera mendrika andera mendrika ny tera sy ny aja asandratray ny tananay ho anao mba hovonina mendrika ny tera mendrika ny tera sy ny aja asandratray ny tananay ho anao mba hovonina hitra tsara ianao tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao Jesosy tsisy tsara ianao tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao tsisy tsara ianao tsara ianao tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy tsara ianao Jesosy tsara ianao tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao raha io tsika eny avy toerana andao tiako ianao ilaza hoe tsara ianao amin'ny feo anao rehetra amin'ny herinao rehetra ilaza tsika androany hoe tsara ianao laza hoe tsara ianao tsara ianao tsisy toanao lazao ihany hoe tsara ianao tsara ianao mitovy aminao tsika rehetrarehetra ilaza hoe tsara ianao tsisy tsara ianao tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy tsara ianao tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao raha io tsisy toanao tokoa Jesosy tiako ianao tombo tsy mba mahafoy ny famindramponao ny tananao no miazona ny fiainako ny marainao vao mifoao mandrapatoriko Jesosy io
iraiky ny atsara tiako ny feonao tiako ny feonao tiako ny feonao mitondray mamaky ny afo anatyalina akaiky indrindriana fantatro fianao ny raiky fantatro fianao no raiko sy sakaizako Jesosy io iraiky ny atsaranao natoky anao natoky anao teo amin'ny fiainako naseonao ay naseonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miaina Jesosy io iraiky ny atsaranao lazao ihany natoky anao natoky anao teo amin'ny fiainako naseonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miaina Jesosy io iraiky ny atsara ny vehivavy rehetra ilaza hoe natoky anao sika lehilahy rehetra ilaza hoe natoky anao natoky anao teo amin'ny fiainako naseonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy io iraiky ny atsara mafeo atsika rehetra iaraky ilaza ny fahatsarany toky anao teo amin'ny fiainako naseonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miaina Jesosy io iraiky ny atsaranao Jesosy io iraiky ny atsaranao Jesosy io iraiky ny atsaranao irany atsaranao izay tompo irany atsaranao ao irany atsaranao ao irany atsaranao ao Jesosy irany atsaranao ao irany atsaranao ao irany atsaranao ao Jesosy irany atsaranao irany atsaranao ao irany atsaranao ao irany atsaranao ao Jesosy irany atsaranao irany atsaranao ao irany atsaranao ao irany atsaranao ao Jesosy ilaza ny atsaranao 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 ao Jesosy
Jesosy ilaza ny atsaranao, ilaza ny atsaranao, ilaza ny atsaranao, ilaza ny atsaranao, Jesosy natoky anao teo amin'ny fiainako, lazao hoe nasehonao ahy, nasehonao ahy fa tsara loatra iana, misakiny miainao Jesosy, misakiny miainao Jesosy yo, miraiky ny atsaranao Jesosy yo, Jesosy yo, miraiky ny atsaranao. Hallelujah. Och zay rehetra faly atrika amin'ny farantaona iteka mafitsara ho an'i Jesosy rery any. Och izy iorakoraka ho an'ny Tompo e! Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Miarabantsika nahatratra an'ity fotoana anankiray ity, izay fotoana spesial, fotoana manokana, fotoana hafakely. Mahatsiaro aho hoe misy karazana fahafenoana nataon'Andriamanitra tamin'iny taona iny. Na teo amin'ny fanahinao, na teo amin'ny ainao, ary teo amin'ny vatanao. Avao tananao dia tsika hisaotra azy. Hisaotra ny Tompo. Ankasitraka tsika ny amin'ny fikarakaran'Andriamanitra amin'ny fiainam-panahintsika nandritry ny taona iny. Azarato ny fisaorana fa nanome teny Andriamanitra izay sakafom-panahy, aim-panahy, nanohana ny fiainam-panahintsika. Isaoran'Andriamanitra ny vavaka rehetra izay nohenon'Andriamanitra, indrindra izay nivalian'Andriamanitra tamin'ny taona iny, tamin'ity taona vita androany teny. Misaotranao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny ara-panahynay. Ny teny rehetra, ny fanitsina, ny fananarana, ny fanangana, ny fampaherezana, misaotrany amin'ny teny fikasana, misaotrany amin'ny faminaniana, misaotrany amin'ny fampianarana, misaotrany amin'ny nandrenesanao vavaka anay sy ny amalianao vavaka anay, misaotrany amin'ny fahafahanana anao ny fanompona nandritry ny ity taona ity, misaotrany amin'ny fiarovana ara-panahy, misaotrany amin'ny fiazonanao anay tsy ho tratry ny fangatsiahana sy ny fiamorana na ny fiverenan-dalana. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika hisaotra ny Tompo. Feonivy ny ainao, ny fihetseponao, ny fotom-pisainanao, ny fomba fihevitrao, nanao zavatra Andriamanitra tamin'ity taona ity, nanome hevitra izy, nanome fahendrena izy, nanome fahalalana, nanome fahatakarana, nanampy anao izy mba tsy hiasa saina, nanampy anao izy mba hiaina zany hoe fahafenoa fisaintsaina ho an'Andriamanitra zany. Avao foana tananao dia fenoza amin'ny fisaorana zany. Isaory azy ny arovan'Andriamanitra anao tamin'ny sentiment, ny émotion, zavatra be dia be mahakasika ny ainao. Teo Andriamanitra ny aro, ny azony, ny tahiry. Zany no isaoranay sy ankasitrahana anao ray amin'ny anaran'i Jesosy. Nandritra ny taona 2023 ty tena teo an-tananao ny ainay. Tsy nanana fahavalo fahefana zany. Nisy ny ady, nisy ny zavatra nylalovana sy natrehana, mety ho aizina, tafiotra, korotana, fahasarotana. Fa tao anatin'ireny dia noazonao ny ainay, afaka ho velona hifanaraka amin'ny fahavelomanao. Zany no isaoranay sy ankasitrahanao. Misaotrany amin'ny fisaintsainana, ny hevitra, ny fieverana, ny fahendrena, ny fahalalana, ny fahatakarana. Misaotra fa ianao no manome ny tolotsaina, mibitsika. Misaotra betsaka raha eo. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Amen. Ndao tsika hivavaka dia hisaotra ny Tompo ny amin'ny fahafahantsika ihany koa ny sitraka ny tanan'Andriamanitra teo amin'ity vatantsika izay ho levony ty. Misy fotoana ianao mety narary dia sitrana. Misy fotoana mety reraka fizika andresako dia nomeny hery sy tanjaka dia natsangana. Misy fotoana mety nenjera dia namboarina tsangana dia nositraniny ihany koa. Misy fotoana mety renao mihitsy hoe misy ataka mihitsy ny vatanao, misy manafika ny vatanao. Fa zao tsika sy ianao mbola manatrika amin'ny 31 décembre ariva, mamarana ny taona soamatsara miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Misy fotoana mety saika voapoziny ianao fa ny sauven'Andriamanitra. Misy fotoana mety efa saika voankrampy
hatrany mitovitra hatrany mifo fanarovan'Andriamanitra. Misy fotoana mety efa saiky sepotra, mety efa saiky maty an-drano, mety efa mety nomany devolo hoe l'esprit terrena andehananao dia lefa anaty antsana. Fa andreto zasy ianao mbola afaka manofa fahatanana amin'izao famarana taona izao. Nisy fiarovana, tsy coïncidence zany, fa nisy fiarovana, nisy fiahina, nisy ny tanan'Andriamanitra. Dao tsika tsy anginana atao izao famarana taona izao. Ao foana tananao, asandrato ny feo anao, ankalazao Andriamanitra, sakafo ny fonao, dia isaora izy. Fa nisy fotoana mety tamina andeha croisade tsika, mety mission asa, mety ora-ra-pianakaviana, mety tsy haiko inona le izy fa saiky ringana ianao, fa teo ny tanan'Andriamanitra tamin'ny famindrapony. Ao foana tananao dia misaora azy, misaora azy, misaora azy, misaora azy. Saotra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny vatanay na dia ho levina aza, ny vatanay na dia ho vaina aza amin'ny fanjavonana, mbola teo ambany masonao, teo fiahinao, ny fiarovanao, ny fahasari-piarinao. Naizanaiza nandehananay, na faran'izay akaiky, na faran'izay lavitra, na ao anatin'ny fanomponana momba ny fiainana andavanandro, na ny asa aman-draharaha, dia renay ny tananao miazona, ny tananao mihaino lalana, ny tananao miaro anay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta, fa tena miasa ianao. Mankasitraka ray eo, mame voninahitra anao zany amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy venona masa sy manan-kely avy a Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Ndao tsika isotra ny tompo a. Fa tamin'ity taona ity, nisy nahazo tokantrano, nisy nahazo taranaka, nisy nahazo asa, nisy nahazo fahasoavana, karazana fahatsarana, fitahiana, nisy nahazo zafikely. Amen. Nary papisma mihisany. Alléluia. Fahasoavana zany tsy tonga ho azy zany. Nisy nahazo promotion, nisy nahazo trano, tsy haiko inona le izy, mety tsy voatanisako eto. Mety hiteny ianao hoe pasteur ndre tsy mba isany ao anatin'izany a. Zay indrindra mahatonga anao tonga eto satria ianao le tsy ao anatin'izay fa ianao le hisaotra ho an'le nahazo an'izay. Tsy haiko raha azonao ve zay zavatra ve. Alleluia. Amboary tsara ny fofa le Andriamanitra nanao an'izay, afaka hitsibona sy hijery zay tokony mba ho anao ihany koa. Fa zao a, taontsika aloha hifaly fa tamin'ity taona ity maro tamintsika, mba tsy tenenako hoe misy amintsika. Ary tsy mampanina koa raha mety mahatsapa ry ianao, za ohatry ny sandre ninina fa za tsy vavaka, mivavaha ihany na dia zany aza. Ataovy misokatra fotsiny ao anatinao, dia ankasitrao Andriamanitra ny fonao manontolo. Misaotra ray amin'anaran'i Jesosy. Tamin'ity taona ity dia nisy nomenao tokantrano, nisy nomenao zazakely, nisy nomenao asa, nisy nomenao promotion, nisy nomenao mety hoe fahasoavana hita maso materiel, nisy nomenao visa, nisy nomenao asa ny ampitan-dranomasina, nisy nomenao mety tsy voatanisanay Jesosy a. Fa ny zavatra sura aloha dia miverina izay androany arivo. Misolo tena ny piraita-po ao anatin'izany koa nefa izay mety mpahavoarainay. Ankasitrahanay sy isaoranay ary mezanay voninahitra anao. Enao ny mpanome ary manome maimaim-poana ianao ary manome amin'ny fonao manontolo eo amin'ny fiainanay. Saotra raha eo. Mankasitraka amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy venona masa sy manan-kely avy a Nazareta. Amen. Minaran'i Jesosy a. Amen. Tsy izay nafinahitra antsika ihany no isaorantsika an'Andriamanitra, fa tsy takatry ny saintsika azy dia izao isaotra azy tsika. Sanato mivavaka ao a, mankasitrana ny fonao manontolo. Mankasitraka anao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Vita son-taona ary efa nampianatra anay ianao, fa tsy izay mahafinaritra anay ihany no iverenanay eto anatrehanao, fa na izay tsy takatry ny sainay aza, na dia misy zavatra mety ho mafy, mety misy mpiara-manompo efa tsy miaraka aminay intsony, mety ho ray aman-dreny, mety ho zanaka, mety ho ankohona, mety ho mpiara-miasa, mety ho fahaverezana asa, fahaverezana trano, na inona mety ho endriky ny fahavoazana. Ndreto izay manofa fahafatana mankasitraka sy misaotra anao, ny hita amin'ny maso toy ny loza,
fa mifanantenana dia fiadanana satria ianao dia miasa ao ambadika izany misaotra sy mankasitraka raha eo manome voninahitra anao feno zay ny amin'izany amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy a Nazareta amen amin'ny anaran' Jesosy Kristy avy a Nazareta amen tehaka mafy be antsika ho an' Jesosy a halleloia deo tsika hanambara amin'ny tompo a fa tena reo karazana famonjena rehetra zay nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika tamin'ity taona ity a dia averintsika amin'ny fahamamiana anatina tononkira zany tena ankasitrantsika an'Andriamanitra misaotra an' Jesosy sika amin'ny zavatra rehetra fa tena mamy eny ny tompo rehetra tena mamy izy mety hoe misy zavatra mbola lalovanao androany mety tsy afaka hitenenaka amiko ianao hoe normal be anao paster raha miteny fa mamy izy ianao nefa sady paster reto daholo zavatra be dehibe mitrango eo fiainanao hoe fa talohan'izay mety tsy mamy ny hita maso fa ny fiafarany zavatra rehetra rehefa ao amin'Andriamanitra tsy maintsy fahamamiana tsy maintsy célébration tsy maintsy fahagagana tsy maintsy vavolombelona amen halleloia dao ataontsika izay iry zay a tsy mampaninona na mbola tapakarin-jiro halleloia ya aoka ny foko sy ny fonao aoka ny foko sy ny fonao iara itempo tena iray iara itempo tena iray aoka ny saiko sy ny sainao aoka ny saiko sy ny sainao iray safidy mandraka izay iray safidy mandraky izay Jesô malalo mpamonjy soa indro ny aiko indro ny aiko raisoanao velokanompo velokanompo velokano vononkanao vononkanao zay sy Jesô malalo yeah Jesô malalo mpamonjy soa indro ny aiko raisoanao velokanompo velokano sitraka halleluia raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy a
misaotra ny amin'ny titakarivo ity, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, manokatra ny fonay hatrany zay to mifanatrehanao, satria fantatra fa ianao ny sarobidy indrindra, araka ny tenenao tamin'ny Abrahama fony vao niaraka taminy ianao hoe Abrahama, za no ampinga sy valym-pity lehibe indrindra ho anao. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny taona 2023, indrindra ny famondraponao tsy nahalany ringana anay. Misaotra betsaka, saka misy maraina dia matsiary zay hoe namondrana fo. Misaotra indrindra ny amin'ny fiainam-panimpona, tournant décisif anisan'ny goavana indrindra teo amin'ny fiainam-panimpona no nataonao tamin'ity 2023 ty. No tarihanao zay tena hoe hiatrika ny asa fitoriana filazan'ny tsara amin'le fomba sy fanao tena iandrasanao anay sy tena ankasitrahanao. Dia misaotra anao zay Jesosy satria croisade anankiroa zany zay nefa mba natao tamin'le hitiavanao azy. Na ny tany Mahajanga miaraka amin'ny fédération ny pasteur tany toerana sy ny tetsy soavy masoandro miaraka amin'ny association locale ihany koa. Mankasitraka raha eo manome voninahitra anao zay. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Menaran'i Jesosy amen. Ndao tsika hiteka mafy tsara ho an'ny tompo teneno akaikinao tratra soa ny farany taona ianao hoe dia tonga soa eto amin'ny fanatrehany hoe. Ndao tsika mbola hiteka mafy tsara ho an'ny tompo mahazo toerana vetivety ary mahazo toerana vetivety. Hitantsika ny tompo anatin'izao fotoana famaranana ny taona izao. Amen. Hitan'Andriamanitra ny fahatongavanao eto. Hitan'Andriamanitra ny mety ny lalovanao ambara-pahatonganao eto. Ary mino fa Andriamanitra ny koa hijoro amaly fitia ny mbola isiny etaeta ao anatinao. Maro amin'ny olona vao mahita ny rahona manomboka hoe mavesatra dia efa miova ny fanapa-kevitra natao fony. Io ve ny andro dia ahoana? Jereo io orambe io dia ianao ve simba amin'izany ny kiraronao zay mahatonga antsika ty dia ndao kiraro 4x4 mba tsy isiny izay. Alleluia. Mino fa hitantsika ny tompo anatin'ny hafatra amin'ity takarivo ity. Merci pasteur. Misy pasteur menadazy tena tsy diso amenna mihitsy. Mino koa fa misy amenna vonina anatsika marana anty taona ity kosa e. Ndao tombotsika eo amin'ny mpitory-teny toko fa 7-9 ary io no nomeny tompo ary inoko fa io ny tandrifiny ao am-potsika tsiraray avindray androany. Tian'Andriamanitra hiesitra mantsy fa mety misy eto tonga eto malahelo, mety misy tonga eto mavesatra, mety misy tonga eto tena anatina fahaverezan-kevitra mihitsy ihany koa. Dia mino fa ambadiky ny fitoriana ny teny dia misy ny fiasan'ny teny, ary ao ambadiky ny teny dia tsy maintsy miseho amin'ny fahaiza-manao ny Andriamanitra amin'Andriamanitra mahagaga azy. Maheno tsara ve nareo? Ok ary. Ny anaran'i Jesosy ndao iarahantsika vakiny ho an'izay misy baiboly any an-tanana. Ny anaran'ny tompo tsara ny hafaran'ny rarà no ny andohany, tsara ny maharo-po no ny miavonavo-panahy. Anio dia loha hevitra anankiray nomeny tompo antsika ny amin'ny hoe nampitondraina ny lohateny hoe tsara kokoa ny farany. Mety vao maheno an'izany zareo dia efa teteny sady aiza koa zay tsara kokoa eo tsika zao ty etiko sady tsy sakafo tsy sidina hoe dia mirava ry avy dia fa sy rodolo fa tsy eo akoriko. Avereno tsara kokoa ny farany hoe hoy ny baiboly hoe
Zavatra anankiroa voalaza n'le teny eto a. Tsara kokoa izy ny farany. Ary nahavariana fa nataon'Andriamanitra ho ray andalana aminy ny fahatsarana toe-panahy anankiray na toetra anankiray atao hoe faharetana na ihany koa hoe patience. Azon'Andriamanitra nampidinina ho andalatsoratra masina faharoa io mba tsy hisy ifandraisany. Fa nin'Andriamanitra apetraka eo amina linina anankiray satria raha tsara kokoa ny farany dia misy toan'le izy satria tsara kokoa ny maharitra. Ireo zavatra anankiroa ireo no resahantsika amin'ity takarivo ity. Ny momba ny fiafaranao io. Tsisy faly ve mba resaka momba ny fiafaranao tsika? Sy ny momba ny faharetanao io. Ao anatina zavatra mitranga anankiray dia amin'ny teny anglisy izy misy jeu de mots zay. Ozy izy hoe le zavatra mitranga eo aminao araka ny fomba fijery andraisanao azy dia na ianao bitter miamangidy na ianao better miatsara. Tsy avy amin'le tranga le izy fa avy amin'ny fahafahanao mandray an'le izy hoe afaka ho raisinao amin'ny lafy tsara ve le izy hanosikanao any amin'ny tsara sa ho lavo indray ianao tsy hita fotsiny lafy ratsin'le izy dia angidinao teo indray ny fialanao eto amin'ity toerana ity. Afaka manapa-kevitrinao amin'ity takarivo ity. Afaka to dia raisinao ny décision izay mitranga eo amin'ny fiainako hatreto anosehan'Andriamanitra any amin'ny tsara kokoa. Amen. Any amin'ny tsara kokoa. Zavatra lasa kokoa izy teo. Any amin'ny tsara kokoa. Mety mitovy ny lalovantsika fa tsy voatery hitovy ny fomba fiatrehantsika azy. Ndao ho ampitoviana ho araka le tian'Andriamanitra hiatrehanao zavatra anankiray. Tena akaikinao tsy voatery ho ratsy hitanao hatreto hoe. Avereno. Tsy voatery ho ratsy hoe izay hitanao hatreto hoe. Mahafoka zavatra be dehibe zany zavatra lazain'Andriamanitra zany. Tsy voatery ho ratsy ny zavatra hitanao sy hatrehanao hatreto. Ny tsy fisokafan'ny ao anatintsika raha-pifandraisana amin'Andriamanitra ny mahatonga antsika tsy mahita an'izay tsara napetraka sy nafenin'Andriamanitra ao anatin'ny zavatra rehetra izay nataony tsy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana. Misy teny anankiroa tovitovy fototeny zareo. Besta sy boost. Alleluia. Mahita fa ho boosten'Andriamanitra ianao amin'ity takarivo ity. Amoaka ny besta avy ao anatinao. Misy zavatra izay mety eritreretinao hoe hatreo fa manomboka amin'ity takarivo ity foazon'Andriamanitra ny finoana ao anatinao amin'ny alalan'ny fahafantarana ao an'Andriamanitra sy ny namindran'Andriamanitra ny maizy azy ao anatinao. Dia tian'Andriamanitra tonga saina ianao fa mbola misy tsara kokoa noho izay efa hitanao hatreto io miandry ianao rehefa avy eo. Amen. Ezekela 4:1-12 ny anaran'i Jesosy. Dia ampitombo olona sy biby fiompy any aminareo ka hitombo sy hiteraka ireo. Ametraka ponina tahaka ny talohany aminareo anisoanareo mihoatra noho tamin'ny andohanareo ka dia ho fantatrareo fa zany Jehovah. Ozy ny tompo eto. Ny zavatra ho ataoko aminao dia le tsara lavitra mihoatra noho izay efa nataoko taminao hatrany amin'ny voalohany no ataoko anao zao. Dia ny remarika anankiray ozy Andriamanitra hoe ho fenoko fruit ianao aloha dia ho asiko soa mihoatra. Dia miverina foana amin'ny lesona foana hoe raha vao tsy manova toetra ianao dia tsy manetsika ny tena ho ampon'Andriamanitra ho anao izy. Fa mihinao fandroany anao zavatra Andriamanitra. Tsy rehetra ireo tsisy ho diso anjara zany amin'izay nomanin'Andriamanitra amin'ity fotoana androany ity sy ny tamin'ity taona ity ary ny amin'ny taona ho avy io mba asiotehaka amin'ny kirefidrefitra be mihitsy. Avereno hoe tsara kokoa ny farany hoe. Dao jereva antsika ny Genesis 1:1-3. Genesis 1:1-3 amin'ny anaran'ny Tompo.
ary hitan'Andriamanitra zay rehetra nataony. Ary indro tsara indrindra zany, io le tsara indrindra. Dia nisy ariva, androany ariva, ary nisy maraina, rapitso maraina. Andro faheniny zany ho andro zareo tamin'izany. Tsy nisy traduction teto io tamin'io ka. Tsara indrindra. Ny zavatra ataon'Andriamanitra dia tsara isan'andro miafara amin'ny tsara indrindra. Mizotra ho any amin'ny tsara foana ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra. Nanao zavatra tsara isan'andro Andriamanitra tamin'ny namorona n'izao rehetra izao. Tenenino akaikinao, raha vao manao zavatra Andriamanitra hoe tonga dia tsara foana ilay zavatra ataony hoe. Dia tenenino izy, tsy latsaky ny tsara hoe. Tandray adino zany. Satria mandrefitsika eo amin'izay andrasantsika, dia ilay andrasantsika ny tsara, fa ilay ataon'Andriamanitra tsy tsara amintsika. Zay ilay mila amboarina. Fa rehefa Andriamanitra miteny hoe tsara eo, raha zay na to dia manaiky hoe tsara eo, fa zay zany, iny zany ilay tena tsara ho ahy sy ho anao. Tsara plus tsara égale tsara indrindra. Zay indray aloha formule omenanao androany. Tsara plus tsara plus tsara plus tsara isan'andro, 6 jours, tany amin'ny 6e jour égale tsara indrindra. Ka ny atonga an'ilay hoe tsara ny farany satria ny zavatra tsara be dia be efa nataony isan'andro, dia farananao amin'ny fisaorana ilay izy amin'ny fahatsapana ao anatinao sy ny fiekenao fa ny zavatra tsara tokoa. Tandray moa ihany mamaritra hoe ny zavatra andrasanao ihany ny tsara. Manjary hamita teny ianao. Fa ny zavatra avy amin'Andriamanitra tsy tsikarotra ao ny tena tsara. Satria izay avy amin'Andriamanitra mahasoa anao no ataony eo, fa tsy izay heverinao fa mahatery sy mahafinaritra anao, tianao mba ho ataony izao. Aza manery ny tompo izany fa tsy afaka hanery an'izany ianao. Mpanjaka izy, henjana roi be izy, trop be. Izy le misy mpanjaka be dia tonga dia henjana be. Tsy afaka hiteny amin'izany ianao hoe izao ataovy. Jereny fotsiny ianao dia engane mba tsy hiteny izay amin'ny herintaona indray ry engane mba tsy hiteny an'izay izy. Fa raha zay ianao tsy manerinery azy mihitsy na ankolaka na mivantana. Avelao izy afantatra ny tokony ataony rehefa hitany fa miova toetra ianao amin'izao farany taona izao. Andro voalohany misy mazava. Tonga dia hazavana tsara be, navitana nazava ny tany sy rehetra teo aminy na dia mbola tsisy ninona ary teo aminy. Tsy hoe nisy party an-tany nisy maizina, tsy hoe tontolo mazava nataony, fa tsara zay nataony. Andro faharoa, misy abakabaka mampisaraka ny rano ambony sy ny rano ambany. To dia nisaraka ny rano. Dia tsy nisy hoe ry aza fa toko misy mitete, vita tsara. Andro fahatelo, hozy Andriamanitra hoe aoka ny rano hisitaka dia hipotra ny tany, satria avy amin'ny rano namoronina ny tany, ary aoka hisy zavaboary avy amin'ny tany. Voka ataony amin'izay ilay fleur be dia be, ny arbre fruitier. Tsisy nady anankiray aza ka nisy erreur, satria izay nataon'Andriamanitra isan'andro dia tsara. Mino fa na ny kokoa tamin'izany nisy volony. Fa taoriana ny fanozonana ny tany vao lasa solana hoe kokoa. Azonareo ve tika fa taloha mety ohatran'ny ledsi ireny ny kokoa taloha. Tsy haiko aloha za zany mandefa fisainana io, tsy haiko nareo. Miara mandefa fisainana antsika zany hoe ohatran'ireny le mampatahotra ihany raha le kokoa io misy volony be. Tsy ratsy ny sola. Nanao zavatra tsara Andriamanitra. Andro faefatra, misy masoandro, misy volana, aoka isy kintana maro isa. Ary samy napetraka Andriamanitra teo amin'ny andraikiny tsy mifanitsaka ireo voary ireo hamaritra fotoana. Andro fahadimy, jery rano Andriamanitra zao teneniny, misy hazan-drano. Dia mipelipelika atao le karazana, tonga dia karazany. Tsy hoe trondro mitovy be dia be, fa tonga dia trondro samihafa, ao ny kely, ao ny salatsalany, ao ny ngeza, ao ny be nify, ao ny be maso. Trondro resako fa za mijery olo ianao, trondro zany. Ao ny mahavita miletika any amin'ny farany ambany, ao ny mahavita misaoty, tsy ny trondro rehetra mahay misaoty. Hitanareo, tonga dia karazana zavatra tsara be dia be nataon'Andriamanitra avy tao anaty rano. Avy eo Andriamanitra miteny misy vorona, voaka avy anaty rano daholo ireny vorona rehetra. Mbola
tsy heninao indray zay satria rehefa morona voron'Andriamanitra de ozy izy aoka isy azan-drano avy ao anaty rano ary aoka isy vorona zay mahatonga an'Andriamanitra rehefa morona papelika ao zanak'Israely tany nefitra mandritra ny 7 andro mba havoaka zareo tanatin'le tabataba be mavelatra latabatra ty nefitra avy Andriamanitra dia nirahan'Andriamanitra vanina anaty ranomasina amin'ny papelika satria avy amin'ny rano namoron'Andriamanitra ny vorona. Andro fahenina ozy Andriamanitra hoe misy biby karazany avy amin'ny tany potra daholo amin'izay ny biby rehetra avy amin'ny tany nanomboka nisy alika, saka, biby mandady, saotisaoty, kangoroa, nisy maki mitondra le zanany kely reny. Dia Andriamanitra efa nandamina hoe iny maki iny tonga dia alefa Madagasikara, ry an'ry alefa ry, kangoroa ry ao amatarina ny Aostralia amin'izany fotoan'izany. Alleloia. Dia tonga dia namolavolany olona koa Andriamanitra, tonga dia nataony Adama, tonga dia tena mivoaka avy anaty le vovoka tany Adama tena tsara. Tena kekinao manao zavatra tsara Andriamanitra hoe. Dia ozy izy amin'ny Baiboly tamin'ilay andro farany io aritan'Andriamanitra fa tsara indrindra. Zay noforon'Andriamanitra farany dia ny olombelona dia noforony araka ny endriny sady nomeny ny fofinainy. Sady tsara sady nisy ny ilana azy avokoa zay noforoniny. Sady tsara no nisy ny ilana azy avokoa. Zareo tsara ny zavatra nataon'i Jesosy fa tsara makany amin'ny tsara. Voatonga izy dia inona nataony voalohany? Namonjy ny olona amin'ny aretina sy ny rofy, amin'ny fatorany devoly, avy eo amin'izay niantitra teo amin'ny hazo fijaliana izy, hamonjy ny olona mba ho afaka amin'ny fahotana. Tsara kokoa. Satria le afa-pahotana ny tsara lavitra noho ny afa-pahoriana. Possible mety anaty fahoriana ianao fa afa-pahotana miditra ny lanitra dia tsy mihena fahoriana intsony. Fa ny ratsy be afa-pahoriana eto ambony tany fa tsy afa-pahotana dia ohatry ny vetivety zany le soulagement fa to dia mifarany amin'ny elo le fahoriana tsy manapatapirina mandrakizay. Tena kaikinao nanao zavatra tsara makany amin'ny tsara Jesosy hoe. Zavatra hitako tanatin'le fomba fahafan'Andriamanitra nanao an'ilay izy tsara mba tokony ho tafitsika ihany koa dia satria natiora'Andriamanitra sy toetrany mihitsy le fahatsarana. Salamy 119:68 dia manambara amin'ny anaran'i Jesosy hoe sady tsara ianao no mpanao tsara, ampianaro ahy ny didinao. Aman'Andriamanitra azy mihitsy le fahatsarana. Tsy cahier de charge le izy fa natiora. Tsy norma takin'ny asa le hoe tsy maintsy manao tsara fa raha zany tsy voakarama tsara, tsy nohony amin'ny karama le izy. Fa nohony amin'ny ao anatiny mihitsy ny efa tsara ka na tsy karamaina ary dia manao tsara foana. Zay ny zanak'Andriamanitra. Zay ny madisa le ohatrinona ny karama dia arakarak'izay ny kalitaon'le entana. Jesosy tsy nanao an'izany ary tsy prinsipantsika kristianina zany. Raha mpivarotra anao manatrika eto dia apetrao fotsiny zao ny qualité an'io dia zao ny vidiny tsy azo idinana io satria za koa tsy maintsy maka vola ao anatin'io. Des points. Fa tsy avadibaty hoe tena qualité numéro 1 suprême avany sa mandainga. Tsorony resaka sinoa io. Fa sinoa tsara. Le resaka hoe avany Chine ny tikiteny fa tsy olona. Dia anjaran'le olona no misafidy hoe hividy na tsy hividy fa tsy mandainga ianao. Ny tsara avereny hoe mianatra manao zavatra tsara hoe satria izay mihitsy ianao hoe tsy haiko hoe manino Andriamanitra manaitra an'izany nataon'izao akatiky ny fifindran-taona zao sao dia misy karazana fomba fijery tian'Andriamanitra avozina sy hovaina fa io taona 2024 io tsy tsaratsara ho azy zany io fa mila miainga avy ao anatsika ny fahatsapana ary fandraisan-dahatra hoe tena noho ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra atao natoko nanovao amin'izay fahatsarana izay manomboka eto tsy manaova tsy zavatra tsara. Amen. Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao dia tadio tsara asa tsara nataon'Andriamanitra fa aza misalasala zany rehefa napetranao ho izy miadidy ny fiainanao. Mety tsy takatry ny sainao fa sura ny tia 100% tsara izy ary zavatra ataony amin'ny fiainanao tsara. Ny efa rano io zavatra io tsara. Tsy mahendiaka ho an'Andriamanitra. Ny miazona an'izay dia anisan'ilay combat amin'ny finoana e. Satria misy fotoana tadidinao tsy tsara fefary io e. To dia courage moral zany to dia miakatra be tena 100%. Dia misy fotoana ohatrany tsy tadidina intsony zay dia le moral to dia midina tena ambany loatra. Dia tsy tian'Andriamanitra ianao hanary toky na hanary fanantenana fa ny fitondrana ianao hatreto tsisy risika.
sady tsy nisy fahadisoana. Hoy aho omaly, ny fahadisoanao tsy programan'Andriamanitra, fa ny programan'Andriamanitra afaka hamadika ny vokatry ny fahadisoanao ho lasa voninahitra. Apetrao amin'ny fahainy zany e. Apetrao amin'ny fahainy zany. Amen. Isika dia mila manahaka an'Andriamanitra avy amin'izay fahatsarana ao anaty izay anaovantsika zavatra tsara ihany koa. Luc 6:45 dia manambara ny Jesosy hoe ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony, ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy fa amin'ny haben'ny ao am-pony no itenena ny vavany. Matoantsika miandrandra mba ho tsara kokoa ny farany, dia satria isika koa misafidy anao izay rehetra mpanaovina antsika eo amin'ilay kalitao-pahatsarana amin'ny fotoana rehetra. Zaro amin'izany karazam-piainana izany ny fiainanao rehefa manao zavatra dia manaova tsara. Ary tohizo isan'andro izany fa tsy hoe tsara androany dia miabandona rapitso. Tohizo foana fa ho hitanao fa nefa ran'ilay izy tsara indrindra. Amen. Misy teknika nomen'Andriamanitra amin'ny Genesis toko voalohany io dia afaka to dia ampitaina amintsika dia anarina dia ampiarina. Ahoana no ahafahan'Andriamanitra, ahoana ny antoka mahatonga an'Andriamanitra nanao ny zavatra nataony ho tsara, na dia fantatsika ry fa Andriamanitra izy sady tsara izy. Dia io nomeny ilay izy anaran'i Jesosy. Genèse 1:31. Ny kalitao eny tsara ty ny kalitao tsy eny amin'ny tanana fa eny amin'ny maso. Nefa ny zavatra ataonao tsy amin'ny masonao manao an'ilay izy fa ny tananao. Anaran'i Jesosy, ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony. Ary iro tsara indrindra zany. Nisy hariva nisy maraina andro fahaenina. Ny zavatra ataon'Andriamanitra dia hitany. Ataoko amina fomba fiteny hafa, jereny, apiko kely, averiny jerena. Alleluia. Renao ve zany zavatra atoron'ny tompo anao zany? Raha tianao ny zavatra anankiray ho tsara dia jereo tsara ilay izy aloha. Verifieo zay tenekaikinao mba harao maso ilay zavatra ataonao hoe ivereny jerena tsara hoe ataovy azo antoka hoe fa tena tsara ilay izy. Mila hitanao aloha ilay izy hoe. Zay no mahatonga antsika zany tsy tokony hitoko fotsiny hoe efa vitao ho no. Dana jereo. Efa voapirina ve ny ao an-trano? Efa voapirina tompoka? Dana jereo. Mifanaraka amin'ilay voapirina eritreretinao ve ilay izy? Sa rehefa sokafana ny tapy dia ao ambany adolo ilay voapirina rehetra? Alleluia. Sokafana ny rideau dia ao ambadiky ny rideau dolo ny entana rehetra kefa tsy hoe nampiriminy. Manana ny mason'Andriamanitra miverina mijery. Andriamanitra zany tsy tonga dia hoe vita izay dia samy miala fa vita hono dia miverina izy mijery ilay izy. Izay fotoan'izay raha misy zavatra tsy vita dia maninona? Mbola azo fitaina. Ny zavatra ataon'Andriamanitra dia tsara makany amin'ny tsara ary miafara amin'ny tsara indrindra. Mahita fa raha miandrandro tsika hoe Andriamanitra manomana ny tsara indrindra amin'ny fiainantsika dia mila resy lahatra ihany koa isika fa Andriamanitra mampanao anao zavatra tsara ary miandroko izy mba ho tsara indrindra koa no ataonao sy atolotrao amin'ny fotoana rehetra. Amen. Zareo tsara ny zavatra nasehon'i Jesosy. Rehefa nasaina tao fampakaram-bady tao-kany izy Maria sy mpianatra vitsivitsy. Nandritry ny fampakaram-bady eo amin'ny jaona toko faharoa dia lany ny divay na ny jus de raisin lany tao-kana. Ny zavatra nataon'i Jesosy tonga dia naniraka izy an'ilay mpanompo anovo rano. Ozy izy hoe feno rano ny siny. Dia rehefa feno rano ny siny ka naroso, haintsika ny tantara, vadika inona ilay rano? Vadika ranom-boloka, vadika divay. Ary rehefa nanandrana ny mpikarakara sy ny nasaina, dia inona ny nampiaiky an'zareo? Ny atsara n'ilay divay izay noforonon'i Jesosy avy amin'ny rano. Ny jus de raisin raha ny tena izy dia tokony avy amina voaloboka tsara, bien pressé. Ary ny tongotra, ny pressen'io ilay tongotra ilay vakivaky tsara, ilay ela tsy ny sasy reny Alleluia. Ho hafa mihitsy ny fomba fijery jus de raisin atao ato matsy. Tamin'izany, alleluia.
fa tena potsitra tsara mihitsiny, vita tsara, voavoatra tsara, navariana nefa le nytenenin' Jesosy avy amina rano matsatso be, satria ny rano matsatso fa mahasoa fahasalamana. Misy mijerijery moa hoe maninona ny rano mahasalama, fa tsisy tsirony. Niainga teo Jesosy namorona ranom-boaloboka faran'izay tsara. Ny mirakla avy amin' Jesosy dia tsara lavitra no mivokatra avy amin'ny lojika naturel hoentinao na inona na inona. Samy jus de raisin ireo, le jus de raisin voalohany naturel satria avy amin'ny lojikanao hoe nalaina teria tany-boaloboka no nitsahana no potehana dia nangonina le ranony any tatavanina natao misy lojika. Fa rehefa tonga Jesosy mirakla nataony tonga dia tsara lavitra nao iny lojika iny. Tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'ny fotsika fa le tsara indrindra le avy amin'Andriamanitra. Azo tehaka mafy tsara ho antombo. Raha saika fa fambaraka nitranga teo amin'ilay tokantrano nefa mba andro voalohany tamin'ny fankalazana le célébration le mariage novain'Andriamanitra voninahitra. Ary le voninahitra tsy nakany amin'i Jesosy akory satria tsisy nafantatra akory hoe Jesosy namaty an'ilay izy ankoatra le mpanompo nanovon'le rano, fa le voninahitra nomenan'le mpivady sy ny mpikarakara. Eto ny Baiboly dia milaza fa tsara ny farany noho ny voalohany. Tsara ny efaran'le mariage no le fanombohany na dia napititra programana fafambaraka azy ny devoly. Tsisy idirana izay ampidiriny devoly zany ty resaka ty fiafarany io tsara. Vao nahita ny devoly hoe invité ao Jesosy, to dia sy fafambaraka. Sy fafambaraka. Dia amin'izay hoe ary rehefa atao le mpitoroteny iny dia ohatran'ny tapaka ny jiro a. Ohatra zany. To dia averin'i Jesosy ohatsy le izy. Ary averiny tsara lavitra. Saika fafambaraka satria ny devoly tsy te hita voninahitr'Andriamanitra zany izy. Fa Andriamanitra miditra tsia toy izy Andriamanitra hoe ny fiafaran'io satria eto a dia tsara. Raha ny fijery maha-olona tena tsy possible ho tsara satria lany aneny divay. Zany divay zany no mbo anisany hoe prestige ao anatina invitation anankiray. Zay mihitsy no kitian'ny devoly fa zay mihitsy koa no naren'i Jesosy. Ary ny efaran'le fety raha nanomboka tamin'ny fifaliana dia ny efara tamin'ny firavoravona. Ninninona amin'ny tranga eo miverena amin'ny vérité biblika fa raha mbola eo Jesosy tsy ratsy fiefara zany io. Io tsara indrindra io ho ataon'i Jesosy fa kalma tsara fotsiny ianao. Kalma tsara fotsiny ao ianao. Baiboly dia milaza fa tsara ho no farany no voalohany. Ao zao misy zandrikely amin'ity za zany tsara no ianao. Matsy le zokany. Tsy maninona raha zay nandraisanao an'le teny. Dia manamely tena lehilahy matona le vavy matona manakory tonga aloha. Andriamanitra tsy niteny ratsy le voalohany. Fozy izy arakaraka ny andro sy ny fotoana dia misy fahatsarana melehibe sy memasaka, mitombo. Raha zay logika zay zany dia tokony ho tsara kokoa zany Desambra no Janvier ao anatina taona anankiray. Ny tsy fahafantaran'ny olona ny révélation mahatonga ny olona misaina sy mieritreritra fa mety hoe mitovy daholo ny andro sy ny saison rehetra. Fa amin'Andriamanitra arakaraka ny androsoany taona zany dia vonin'Andriamanitra hisetrasetra mifanaraka amin'ny fandrosoan'ny fotoana zay ty tenenina. Dikan'izay io 2024 ho avy io koa zany mbola hikuizana lavitra indray noho izay 2023 efa hitantsika niaraka koa. Alléluia! Ny anniversaire anao amin'ny taona ho avy io zany hoenjana lavitra indray noho ny anniversaire tsisy natadidy tamin'ity taona ity. Misy miaino ve? Satria arakaraka ny androsoan'ny fotoana dia Andriamanitra manome garantie hoe metsara. Ireo zao miteny hoe hoay eo mandeha ny fotoana ny an'Andriamanitra ndry metsara ny zavatra rehetra. Io fahatsarana io miaraka amin'Andriamanitra no ahitana azy. Aza mandeha rery mikatsaka an'io zavatra tsara io miara amin'Andriamanitra. Ny tsara indrindra tamin'ity taona 2023 ty azon'Andriamanitra seho amin'izao farany taona izao. Velomo ny fanantenanao fa aza kivikivy eo.
aza manisy eo ianao hoe ndre hitako mihitsy le storina rehefa ndrianina iny ohatra zay mihitsy le izy re zavady zay mihitsy le izy ohatra zay iny le story nanaovany anina iny rehefa tsy zaka dia zay mijery story tena sérieux zany ka rehefa tsy zaka dia zay mijery story fa ny olona andefa story foana ary le story tsy anananao mihitsy no alefany enao aloha tsy tokony arary fo amin'ny story an'olona zay koa zany mbola mila sitranina koa aloha farany taona story an'olona riko iny mamparary tanan'izy io miaraka amin'ny tanan'izy atreny raha alina raha angaty fa zay tanany ihany tanana tsy hainao raha mety tanana ohatr' zao ihany izy ihany mbola tsy hitanareo ka zany ty tany ty ny aretika dia misy zavatra be dia be mampomeny zao ny voasoratra ato ny tsara indrindra amin'ity taona 2023 ty dia mbola azon'Andriamanitra seho amin'izao farany taona zao. Enao mihitsy mila manome toky amin'Andriamanitra aloha fa hatramin'ny farany ianao miaraka aminy omeo azy ny toky ninonina tsy misy miaraha amin'Andriamanitra indray mora pasteraka tsisy le iziko fa ty faharoa ty ary mba omeo ny toky ho avy le izy mbola miaraha aminy. Alleluia. Ny fiafarany zay miaraka amin'Andriamanitra dia tsara. Tsy voafetra ny taona amin'ny farana sy ny zay mbola tsy nitranga mihoatra lavitra noho ny taona amin'ny tsimbadika ny antoka sy ny toky fa raha vao mifikitra amin'ny tompo ianao tsisy ankoatra ny tsara eo amin'ny fiainanao. Ianao zany raha manontany hoe ohatra tonga avany zany anjely manontany menu inona ny tianao hanina dia ianao manontany tsisy ataonzavarany tao zay tsisy zavatra ratsy ao dia mijery ny anjely tsisy izay ato tsara daholo ny ato tsy maintsy tsara nomenanao satria avy amin'Andriamanitra zao irako zao. Fantatrao ve manomana zavatra Andriamanitra ho anao tsy tian'Andriamanitra ny ho kivikivy satria isy iorakorako ao andrefa tanàna hoe 5 4 3 2 1 bonne année tsy zakanao mihitsy zay. Tsy ao ambadiky inorakoraka iny le izy ambadiky ny fisokafo amin'ny fonao hoe tompo manaiky sy mankasitraka anao fa mety ny zavatra nandrasako zay fa za koa mety diso ny andro an'le izy ianao ny tokony nandrasako fa tsy zavatra fa mety koa Jesosy ndao koa tsika tsy hifanery eo tsy maintsy avao minuit tsy maintsy avao minuit tsy maintsy misy fipoahana avao minuit aza terenina ny tompo anao fipoahana avao minuit tereo ny ao anatinao ay ankasitraka azy amin'izay misy eo amin'ny fiainanao androany dia asio fifaliana be ny saotra Jesosy retiny ny rahantsika tsy avelako isy tandrifin-drahona mihitsy ny eo amintsika mianaka ka mitady ateraka disadisa amintsika amin'ity farany taona ity 5 4 3 miala bana Jesosy aza atao miala izy ary mbo mifety ny eo akaiky eo 5 ka amin'izay afaka tsara ny ianao 4 andao tsika rehefa eo anao an'le izy teny akaiky anao anao tsika rehefa avy eo hoe dia mba so tsikitsiky zany fa anao le miaraka dia io raha anao an'le izy tsika rehefa avy eo tiasa fanompotsy mantsy ministère de l'anticipation zavatra anto dia vitaindra laloha krismasy moa 23 décembre dia efa vitaina réveillon moa dia alohany amin'ny enina dia efa vita alleloia sy teaka mafo any tompo zany Jesosy zany koa izy Jesosy tao akanako le miracle eny ohatra mbola tsy fotoanany fa ho ataoko ihany le réveillon ny mbola raha alina fa to dia ho alefako aloha le izy satria maika hodinareo rehefa avy eo ny zavatra eto androany io le tsikitsikinao io raha mba voatahiry hatramin'ny raha alina io fa tsy hoe mivoaka izy misy bus fe ao le orina teo ohatra nanina le anany mba tehirizina tsikitsikinao iny tehirizina tsikitsikinao iny ho hitanao nisy fotoana manao ohatra zany hoe eny tsy possible tsony ny heure ty efa mifiry ihany fa anaovan'Andriamanitra surprise 1 minute avant ianao amina fomba tsy ho takatry ny sainao mihitsy tonga avy an'Andriamanitra
mety anirak'olona izy, mety ampiantsolona par telefona, mety misy misaony tamiko ambavahady, azaka zitina dana mivoaka miaraka amin'ny fifaliana valim-bavaka zany. Alléluia. Raha sendra mitombo lolo hoe RF2 le makafako ny fokotany dia aza test aza sorena le fifalianao anatinao atoroko anao izy a tehirizy foana. Alléluia. Ny fiafarany izay miaraka amin'Andriamanitra dia tsara. Eny tsara ny farany zavatra rehetra tsara, fa tia mbola mihoatra ity izay miaraka amin'Andriamanitra dia tsara ny farany, dikan'izay tsy voafetra androany le izy zany. Ny zavatra tokony tranga talohany androany ny zavatra tokony nomenanao talohany androany zany mihitsy, fa tsy azonao le izy. Fa Andriamanitra miteny tafana amin'ny récupérer le izy, tsy ao ambadiko ny fotoana le izy, fa mifantoha ianao miaraka aminy, fa raha miaraka aminy ianao le manome amin'le saison afaka hanome anao ao amin'ny présence. Le saison mantsy dia hoe avant 31 ianao omeny, fa le tonga eto zao ty raha mbola eo présence na avant na après pendant na ina vina afaka omeny à tout moment rehefa mety amin'ny fanatrehany ny fonao. Tsy mbola hitan'Andriamanitra ny teny zany hoe aenjy eo hatramin'ny 31 alina fa rehefa après 31 tsy afaka miasa. Matory maraina premier. Tsotra zany Andriamanitra. Zao ny teneny Antsoia dia hovaliko ianao. Amin'ny madio no isehoko fa madio, ary amin'ny maloto tsy miseho aminy fotsiny fa tsy hoe amin'ny madio no isehoko hoe tairoarany. Andriamanitra tsy ratsy zany mihitsy ka rehefa tsara izy ka tsara ny ao anatinao, fanena ny tisa manina tonga dia fanotronana. Ina moa ny dikany hoe fanotronana? Ny fanotronana dia fanatrehan'Andriamanitra miasa rehefa mahita ny toetrany ao anatinao. Ny fiafarany izay miaraka amin'Andriamanitra dia tsara. Tsara fiafara ianao io zany. Dia ny fiafaranao io tsara toetra koa, tsara fanahy, tsara fiainana. Aza mijery izay tsy nitranga, avereny sy afantohy amin'Andriamanitra pampitranga fifatoanao. Amen. Tsara ny farany noho ny voalohany. Ny fiandohan'ny andro raha baiboly ny resana dia hariva. Dikan'izay tsara lavitra zany ny maraina noho ny hariva. Salamy 30 verset 5 minaran'i Jesosy. Ndray mpimaso ihany ny fahatezerany, nefa mandritra ny andro iainana kosa ny fankasitrahana. Amin'ny hariva dia misy fitomaniana tonga ivahiny lokal, fa noho ny maraina kosa tonga dia misy fiobiana. Tsara lavitra ny faran'le andro maraina noho ny fiandohan'le andro hariva. Ny journée amin'Andriamanitra manomboka hariva, zao tsika miteny zao. Dikan'izay raha fitso maraina zany tsara lavitra anao zao orakoraka sy fifalitsika iainana eto amin'ny fanatrehana eto amin'ny trampokon'olo zao androany hariva. Amen. Io tokantranonao io to dia ataovy amen na dia mbola tsy milatsaka ary le teny. Mietsara io. Tsy araka izao tontolo zao io. Zao tontolo zao mifankaleo sy monotone, lasa fiarahamonina arakaraka ny andro son'ny fotoana. Tsotra zany eo amin'ny Jesosy, ny eo amin'ny Jesosy ohatry ny garana drel maika mamy io arakaraka ny mampiketrona azy. Kanefa ny fiangonana ao ampiakarana dia tsy misy fiketronana sy tsy misy petina. Ny zavatra sura zany dia zao, iamamy ny ao an-tranonareo. Iamamy. Zao farany taona zao dia misy zavatra faranan'Andriamanitra ary misy zavatra ho atombok'Andriamanitra. Ary arôty ahitana départ vaovao zao farany taona zao, mba hitsimbadika ho tonga fanombohana vaovao, ny fanombohan'ny taona vaovao. Misy zavatra azonao hovaina amin'ny fanapa-kevitra, efa haitsika io. Amin'ny taona ho avy io mba mapetra ao zany, amin'ny taona ho avy io tsy hanao an'ity tsony, amin'ny taona ho avy io tsy hijery Netflix tsony. Amin'ny taona ho avy io ahenako ny fijerena baolina. Amin'ny taona ho avy io tsy kitika telefônina tsony.
tsy manendry akory iverina mpiasa le filera ohatrany le tsy azo entiny reny amin'ny taona io a anomboka anao an'ity zavatra ity arak'izay hitako nataon'i Jesosy ary tsy anao an'ity tsony aho manaovany tsara isan'andro ary aroty ny andro azo anaovantsoa isan'andro omeo kalain manodidina anao dia mbola azonao atao kalain izy manaovany tsara indrindra isan'andro eo amin'izay tandrify ianao azazononao amin'ny fotoana hafa ny tsara azonao atao omeo ara-potoana tsara lavitra an'kio a ny faharetana zay le resantsika hatramin'ny voalohany ozy izy ny mpitoro teny toko fafito andimy favalo maran'i Jesosy tsara ny efa rano rarano ny andohany tsara ny farany tsara kokoa ny farany le point faharoa tsara kokoa ny maharitra noho ny miavinavina raha tianao azo antoka zany mba ho tsara le farany mifampitoy io a tena kaikinao mifampitoy io teny io hoe raha tianao ho tsara ny farany hoe a dia tsy maintsy tsara ny toetra hoe dia le toetra tsara misy ivalesany amin'le farany hoe a faharetana hoe fa raha vao miavinavina eo ianao hoe a dia tsy mety le izy hoe ozy izy ny baiboly tsara kokoa ny maharitra noho ny miavinavina nefa izy vao miteny hoe tsara kokoa ny fiafarany noho ny fiandohany tandremo zany miatrika an'ity farany ity ka mbola misy avinavina fa manjary tsy mivoaka le fahatsarana ao ambadiky le farany fahavalon'ny faharetana ilaitsika isan'andro ny avinavina inona mety endrika isehoan'le avinavina rehefa tsy meny Jesosy iandohany dia za tsy mila tsony avinavina zany meko hatramin'ny 12 alina ianao ame ananjara vady voalohany aloha to dia atoroko raha misy ankizy vavy manatrika eto misy ka raha ndraiky 12 alina izy no miantso mpiantso alina izy zany mazava an'izy zany dikan'izay tsy ametritsika hoe omeko ianao indray no miteo dia omeko hatramin'ny anina ianao raha tsy omenao raha alina io a tsy mila tsina dia 1024 avinavina zany satria vao migadina an'izao vao mainao le 5 4 3 2 1 misy kely hoe bonne année chérie way maika atao angady tena teneno akaikinao tandremo miavinavina hoe a ny atao miavinavina mantsy dia miseho tony tsy mila averiko a miseho tony tsy mila toy ny olona anankiray efa anaty rano dia efa le sepitra efa ohatrao dia hoe ahoana avotona ve ianao tsy mila tsy mila dia efa ho sepitra izy io a tsy mila blablabla tsy mila olona miavo navina tsy mila faminaniana ny efa rany ho sepitra eo amin'izay tsy etsony vonjy izy dia tsy vita mihitsy le hoe fonjeo tsy vita mihitsy zay aretina le izy tandremo miavinavina avereny hoe tandremo miavinavina hoe exemple anankiray zany le hoe za tsy mila tsony rehefa tsy androany aza manoatra zay ianao na ao an-trano ary ohatra hoe miteny amin'ray aman-dreny ao zany dia hoe neny a za ohatra mba mila hanina ohatra sao dia miteny zany neny hoe fa misaina sarbo gaz vary zavatra be dia be fa sainitsaina fa tsy zavatra agatahanao rery dia efa miplanifie izy hoe amin'ny hanina zany a dia kity an'ity budget ty a le neny resaka eto zany tsy mbola le neny milliardaire fa mbola le neny le normal zany dia miteny izy hoe zao a iresaka amin'ny dada fa raha zay tenenao zay a dia mety any amin'ny février ohatra ary efa janvier za tsy mila tsony miavinavina zany miavinavina zany ohatrany hoe tonga ny fotoana fahavaratra dia mba mila parapluie dia ozy ny ao an-trano hoe tena ny rehefa vita ny saison pluvieuse vao mena parapluie anao za tsy mila an'izany tsony amin'izany mbola ilainao izy amin'izany fa isy masoandro be indray amin'izany ny anarany fotsiny dia hoe parasol indray fa le produit mitovy ihany mbola ilainao foana fa aza mireagir zay le réaction zay tsy mampety ny fifandraisanao amin'Andriamanitra Andriamanitra manana ny fotoanany rehefa hamaly sy hanome anao tandremo sao dia misaina ianao fa ny fotoananao ny tena mety fotoanan'Andriamanitra ny tena tsara tandremo sao dia miteny ianao hoe aleoko tsy misy toy izay miandro vasoka nefa etsika hoe miandro ny tompo zany hoe ny tompo zany ataonao hoe vasoka
avinaviny zany. Zay karazan'olo zay tena tsy mandaitra aminy le ho tsara fiafarinao ralahy, ho tsara fiafarinao ranaba, tsy miatraika aminy satria maninona misy zavatra diso ao amin'le fo sy le fifandraisana amin'Andriamanitra. Tena hoe kekinao rehefa niteny zavatra taminao Andriamanitra hoe jamais anao tsy andro vasoko zany hoe tandremo zavatra teneninao hoe ka le zany pasteur ohatrany tsy mety tonga e. Za miteny an'izay aloha fa ny zavatra tenenina no mitranga, fa raha miteny hoe tsy mety tonga le izy dia tsy mety tonga tokoa le izy. Tianao tsy mety tonga le izy sa tianao mety tonga? Tiana mety tonga dia ho tonga le izy zany. Zay le hoe tonga avy aminao arak'izay inonao e. Fa ozy izy Paoly ny fanahy finoana ozy izy mampiteny. Zay mahatonga antsika rehefa mibe lendry ty. Ok zay ny bêtise première de la classe a. Fehezina. Satria ny foainy milatsaka. Olona tokony intelligent be. Tonga avy any eo mpisorona tena bishop, prophète, super arcbishop. Le tondrony be. Tonga dia misy onction be manao an'izay be be. Zaza tokony ahay be. Ny apitsiny iny. 1 plus 1. Hein? Misy diranao le izy satria niteniteny foana ianao. Tandremo zavatra tenenina. Aleko tsy misy ty izay miandro vasika eo. Te ilaza aminao ny anaran'Andriamanitra be dia be. Natotona ao anatin'ny anaran'i Jesosy ndray mandeha fa mbola tsy nahita hoe Jehovah vasoka. Tsy anaran'izany. Rehefa niteny izy dia fainy. Izy aloha telo. Rehefa niteny izy ho ataony io. Tena mitsotra aminao marina mahandrasa tantana kely fotsiny fa ho ataony io. Ho ataony io. 2011 zay napiditra dossier visa. Napitirina daholy. Vita daholo ny dossier. Natsofoka ny dossier. Nametra tanana ny dossier. Voaka avy any. Votre dossier a été refusé. Asa ny devoly mihitsy zany angamany. Natsofoka ndray 2012 refusé. Novaina ny passeport ny sary mitovy ny anarana tsy miovy refusé. Rehefa niasa Andriamanitra 2019 nataony any le izy. Dia mety hiteny eny hoe 2011, 12, 13, 14, 15. Aza to dia manisy efa double an'izay rehefa manisy eny ajanoneka, aza manisy asonekana. Tena kekinao ho ataony le izy hoe mety efa tsy tonga sainy amin'izany intsony ianao hoe atenenao izay izy. Mety tsy tianao le 2023 ty hoe fa miangavy ianao hoe aza velo voakitika ao anatin'ny fonao hoe ny toeran'Andriamanitra hoe hanao izay niteneniny hoe tsy maheno tehaka ho an'Andriamanitra. Rehefa ao amin'Andriamanitra tsy isy vasoko zany. Antany Job. Ozy izy Job rehefa naharitra teo dia nivalian'Andriamanitra avy roeny ny zavatra very rehetra teo amin'ny fiainana. Filipiana toko voalohany dia fahenina. Filipiana toko voalohany dia fahenina aminaran'i Jesosy. Nomeny tompo ty mba hampaherin'ny rehetra izay tonga manatrika eto. Ho valin'le hoe pastera. Ianao ny teny fa izy zavatra tsy maintsy hitranga aloha faran'ny taona. Tany saiko aminao nisy an'ny olona nahazo an'ilay izy fa za mbola tsy nahazo an'ilay izy. Eto ny valiny androany. Ihany no ohatry ny efa nahazo an'ilay fa za ohatra mbola tsy an'ilay. Androany ny valiny. Sy ihany fa ty mazaka tsara an'izay ty pipitry ty ka kalme ianao ka. Halleluja. Halleluja. Mazaka io ka. Filipianina toko voalohany andiny fahenina. Betroka tsara izany feo zany androany. Ny anaran'i Jesosy. Ary matoky indrindra fa Andriamanitra zay nanomboka asa tsara ao anatinareo no ahatanteraka izany mandra-piavy ny andron' Jesosy Kristy. Le Andriamanitra manomboka ihany no Andriamanitra manatanteraka hatramin'ny farany.
ka raha misy zavatra efa natombony aza mijereo fotoana mandalo fa jereo Andriamanitra fa le nanomboka ihany izy ihany no anatanteraka an'eo. Marina ane zany e, hoy ny Baiboly. Rehefa izarany tany Kanana ny zanak'Israely, Josoa toko efahitra ambin'ny folo andiny fahatelo ny anaran'ny Tompo, fa efa nomeny Mosesy lova tany andafiny Jordana ny firenena roa sasany, taranaka Levi tsy mba nomeny lova teo aminy. Josoa toko faharoa amby roapolo andiny voalohany, ary tamin'izay dia nantsony Josoa ny Robenita avy amin'ny Ruben, sy ny Gadita avy amin'ny Gada, sy ny atsasaky ny fireneny Manase, reo le hoe firenena roa sasany izay nomena anjara lova tany melohany hidirana ny tany Kanana. Io ny nomeny Tompo. Inona koa ny dirana zany amin'izao farany taona réveillon zao, tsy azoko mihitsy ho ataon'Andriamanitra azonao le izy. Zany hoe nisy olona efa nahazo dia nisy olona mbola tsy nahazo. Là est la question. Firenena roa sy tapany melohan'ny farany taona efa nahazo ny anjarany, fa tsy midika zany hoe tsy omena ny anjara ho an'le foko ambiny rehetra, fa le Andriamanitra nanome an'le roa sy tapany hijoro mahatoky izy hanome ny ambiny ao aorianan'le fanomezana n'le efa nahazo. Ahoana re e? Tsy haiko azonao ve za fampahirezana zany e? Misy olona natao ahazo meloa, ianao zany le tsy ao anatiny ohatra, dia tsy midika hoe tsy ahazo ianao, fa matoa nahazo reny le Andriamanitra banjina, fa le Andriamanitra nanome an'ireny olona tamin'ny voalohany ihany nanome anao amin'le manaraka. Tamin'ny zarana ny tany Kanana tsy tonga dia nyzaraina mitovy niaraka hatramin'ny voalohany, fa misy nahazo meloa, misy nahazo teny evoany, misy tany amin'ny farany indrindra vao nahazo. Fa ny zavatra hitako aloha tsy maintsy nahazo daholo ny rehetra. Andro ny hariva koa irahan'Andriamanitra eto ilaza aminao, tsy maintsy mahazo daholo ny rehetra, tsy maintsy mahazo daholo ny rehetra. Aza faritanao amin'ny fotoana le izy, Jesosy mpanjinina. Misy tokoa tena efa to dia nahazo an'ilay valimbavaka to dia azo le netretinao mihitsiny, fa eto Andriamanitra te hampitodika anao, tsy hijery an'ilay olona nahazo, tsy hijery an'ilay zavatra azony, fa hijery an'ilay Andriamanitra nanome. Tsy ho tiaka mafy ho an'ny Tompo hoe, tsy ho tiaka sorakoraka mafy ho an'i Jesosy. Misy ny promotion lasa aloha, tsy midika zany hoe tapitra hatreo. Raha reny efa nahazo amin'io janvier io mbola hitoy, milaza aminao mbola hitoy io vitsy zany promotion zarena amin'ny janvier zany raha isan'ny olona nitehaka teo. Tsy tian'Andriamanitra ianao hijerijery an'ilay efa nahazo dia ratsiratsy maso amin'ny rahalanao sy ny anabavinao sy ny rahavavinao. Voninandro n'Andriamanitra zany fa za vao tamin'ny herinandro tato anatin'ny asafan'Impony ity. Za efa 10 taona ina nytianyity tenenina. Lasa tia nefa rahalala efa. Dia tsy aho ina fa to dia fagagana be falimafaka eo 70 taona. Ianao zay mihitsy le nandrasaka izy to dia nahazo. Le izy tonga dia nahazo no hitanao. Fa tsy le Andriamanitra namaly azy le andrasanao. Tokony maika manome toky eo anatiny io ary le efa ninoko. Zay mihitsy le ninoko hoe vitan'Andriamanitra matoa io olo io nahazo faly hafa nahazo izy, fa ny anà mbola miandry amin'le fotoana mahamety, tsisy diso anjary zany eto e. Amen. Nataontsika rehefa tena zaraina ny pijata nefa boaty sisy velomo ny fanantenana fa mbola misy anjara tokony anao. Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hoe tonga eo mifanatrehana ianao dia ianao rery ny tsy omeny. Jereo tsara fa rehefa nizara le mofo 5 sazan'rano roa nampitomboana, iza ninona meloa? Vahoaka. Ary iza nizara le mofo? Mpanompo. Le mpanompo amin'io naona savoky? Naona. Ianao zany sady naona nasena mizara fagagana ho an'ny hafa. Dia avy eo asena angonina ny sisa tsy lanin'ny olona dia iny mbola omenanao. Fa iza ninona fandraisana voalohany? Iza? Le mpianatra nina sisan'olona. Misy fotoana Andriamanitra mety mizaha toetra anao ao anatin'ny sekolon'ny kriko. Dia ho afaka eo ianao fa kalme ho afaka eo ianao. Tsy ampiasanao mantsy ny Tompo. Alleluia. Misy olona eto
tian'Andriamanitra itsikitsika miatrika an'Andriamanitra manao zavatra taoarinan'le ohatrany hoe zavatra ohatrany hoe ambitsakafon'olona mizaha toetra ny Andriamanitra ambitsakafon'olona nasiana hoanao nefa ianao apôstôly be bisopy docteur be avy naminany tonga dia ny onction-nao to dia mampianjera voninkazo sy ny olona ianao zany enjany fa ny sakafo omenanao ambitsakafo e ato dia hitanao tsy hoe misy nify ao anatin'ilay ambitsakafo raha vao ianao ny kriko dia sambatra izay manetry tena tsy mora kriko fa izy no asandratra afaka hinana voalohany ny mofo sy ny ranom-boaloboka izay miprezenteny Jesosy teto ambony tany hoe mialany tena fihinana tetra ny mpianatra fa maninona n'izay no mba omenao an'ity satria nareo no nanaikinana an'ilay sisan'olona tamin'izany misy ifandraisany dolona izany e dia jareo ane raha ianao zany le mpanompo mpianatra eo am-pizarana mofo mivonto ny fonao dia sady mizara tsy sasika ny tsoazy makabetebe nareo kizy tianao zany le olona fa mba nona nefa valombavaka aman'le olona le izy adinao fa rehefa vita ny servirany hafa dia ijoro Andriamanitra hikarakaranao tsy adininy Jesosy zany no mpanompo ny rehetra izay tonga eto amin'ity farany taony ty aza mana fa tsy adininy zany ianao ohatry ny adininy ianao lesona momba ny fanadonana indray zay fa aza vela ianao ny teny hoe adininy a tsy adininy zany ianao tsy manadino anao zany izy vitsy zay angony mba tsy ho very zay sisy satsalanao zay izy nangonina daholo mbola hoaninao nge ny ambavanao iny tonga teo reto ny zory tsy zory dia reny izy Jesosy ka Tsara ao reo ny anjaranareo dia raha vao ianao zany ty ve mba réveillon ako nefa Jesosy mijery raha vao mipasy eo tonga dia manomana zavatra lavitra be zay no mahatonga atsika zay mihinana eo mihinana ka miteny hoe tsy sinan ty amana ty ho afa ambony anina mihinana foantsika tsy problème tsisy idirana fitiavan-tsakafo zany formation zany indray mandeha vao nanomboka ny asa fanompona aloha mba hitantara kely archivetsika satria akatoko ny 20e anniversaire ny hvkl Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao hvkl radio FM 90.8 milay ireo voice ireo tonga taondro pastera fa eny lalitra aviza lahy miraha zay ny tao tia ozy izy ina moa anaran'le varanga nataoko io tsara be io mihinanareo toy izy mama aza-pinananao zavatra aza-pinanao andro ny ki zavatra efa tsy itrareo fofony minanao zay izy pastera lalitra ahoana le izy tsara ka anampy tsara le izy ka toavana fa le izy tena nasiso fa raha vao amin'ny fankatoavana ny nananao viranga masiso dia tsy marary ny kibonao haiko na ny tena koa rehefa ninankinam-ponatra mbola kely angamba dia voataiza ohatr'izay dia tsy sedra ntsony le izy sedra kely any satria le fofony efa mihira le lalitra inona mahatonga milaza izany mankatoava fotsiny an'Andriamanitra fa manana manomana ny tsara ho anao izy amin'ny mampanompony ianao amin'ny mazanany ianao hitany misakra kely aizaka efa 30 alina efa hotsakorina iny mbola tonga ety any Andriamanitra maly fitianao minaran Jesosy sy aza-pitoviana mihitsy zany hoe ianao tonga eto sy olona mety hoe tsy fantatry zay anto mety tsy natongavana fa mety hoe avy ny orana tompo ianao malala fa avy ny orana fa dia ianao hitany ianao le tonga eto hitany tena hitany tena tsy mamazivazy amin'ny teny an'izany
satria zao nytenen'i Jesosy ny mahasaripady be an'le hoe miala any an-trano izy izy a manetry teny ianao miala any amin'ny confortnao mandao an'le zavatra tianao sy le mampahazo ainanao ho tonga eto amin'le tsy voatery ho tianao tsy voatery amin'le mahafinaritra satria fantatrao fa eto ny rendez-vous ny antsoiny Jesosy ianao dia namaly ianao noho ny amin'ny Jesosy no atongavanao sy aretanao eto amaly ianao zay Andriamanitra zay. Rehefa nizara ny tany Kanana Andriamanitra dia nisy nahazo meloa tsy midika zany hoe tsy ahazo ny ambony velao andeha ny fotoana Andriamanitra mahafantatra an'izay tokony homeny ianao tao aoriana nanomeza ny reny izay fahitanao reny ka zao akatoko ny farany taona zao efa nisy olona be dia be fa nijoro vavolombelona voninahitra Andriamanitra fa nahazo an'ity zay dia lasa zay velovina zay lasa zay aleo loatra ny lasa dolo fa za ohatra tsy mety lasa voalohany aloha mety tsy alefa koa aloha ianao zay koa mila fantarinao amin'ny tompo na mety ho alefa ianao fa miandry zavatra kely dia ny olona zavatra rasany matetika amin'le fotoana le pastera rehefa nieritreritra dia ohatry ny tiako ny fireneko fa tsy andeha tsony mialina iny dia voaka le valimbavaka lasa ianao raha piso maraina namarina zay na eny tadidinao zay teniko zay amin'ny fotoana dia fa zay SMS kely fa zay efa nitranga le izy fa zay satria tsy tian'Andriamanitra hamatotra anao le valimbavaka andrasanao zay le tiako tenenina aza vela hampahory ianao ny zavatra andrasanao aza vela ory ianao satria misy zavatra tsy mety tonga eo amin'ny fiainanao ataovy oriny ao anatinao rehefa renao fa ohatry ny tafasaraka tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Alleloia. Jairo zao nanantona an' Jesosy toy izy Jairo marary ny zanako vavy afaka makany an-trano ve ianao okeo izy Jesosy makany an-tranonao alohan'ny farany taona sitrana ny zanakao lasa zareo 30 alina loatra zao mihitsiny nisy raha matoa marary tsy hoe avaiza sady efa mitsidrany efa avany ambadika ny tsy fantatra ny tsy miteny na lainy melondray re le izy dia izy nijoro vavolombelona voninahitra Andriamanitra zany fa tena marina tamiko le faminaniana hoe alohan'ny farany taona dia jery so dia zay ary le farany taona tokony ho anahy nefa tsy fanta fa tsy ho anazy fa an'le raha matoa tena kekinao reny le vavolombelona reny tsy anao reny hoe fa an'le olona reny hoe dia teneno izy hafa mihitsy le anao hoe zay no mahatonga antsika tsy tokony mangarika io voninahitra Andriamanitra zany fa nahazo anjara vady tia zany izy dia no manao zao tsy anao iny oh là là anazy iny dia teo mipetrasa teo sitrana le vehivavy 5 4 3 2 bonne année vitsy zay bonne année zay tonga ny avy any an-tranony zay ny teny hoe azakorotana tsony lehibe fotony efa vita le zavatra nietretinao alohan'ny bonne année iny ohatrany tsy possible tsony fa raha nietretrany hoe nao fety tsy maintsy tonga dia fandevenana ny saintsany efa niantso tany ambanivohitra any dia efa azo daholy izy ty dato borosy zay lehibe any valalam-piandro fa efa vita daholy zany zany iny natao am-pony Jairo ohatrany tsy marina tamiko leo amin'ny farany taona za mba nanantena hoe sitrana tsy sitrana izy toetiko Jesosy ny teny Jairo bonne année aza matahotra fa raha mbola miaraka etsika tsy ao amin'ny bonne année ny valimbavaka ao fa ato amiko okeo izy Jairo ny latsinainy maraina efa 1er janvier zay vao tonga tao ry zareo fa efa mitomany daholo to Jesosy tsy mila mitomany satria le antony tomany natonga avaka eto 1er janvier io tsy maty raha zavavavy fa matory talita komy tsangana le raha zazavavy ele nandrasana 31 ke afaka natao 1er misy olona diridiriko amin'ny fahasoavana tsy mahazo kivy tsony ianao minaran'i Jesosy Andriamanitra nanao an'ilay izy ary Andriamanitra tsy azo fierana amin'ny fotoana tandremo so dia kivikivy mijery lera rarivo zay zao rarivo tena mivavaka dia matory dia raha sitrapontoko mandeha tsara ny réseau andrasefo dia mijery direct any an-dafy moa tsy rasefo ke manao ny any an-dafy zafady tsy problème zay mitranga sy tsy mitranga va ianao velona aloha zava-dehibe fa zareo ny zavatra ny any an-Jairo hitanareo amin'izay ve le fanoharina kely momba amin'ny farany taona sy voalohany taona ny any an-Jairo hoe Jairo nateny hoe alohan'ny farany taona mba hitsangana ny zanany ho sitrana aike tamin'ny minuit pile mihitsy tsy hoe sitrana ny zana fa mainka maty fo izy Jesosy raha mbola eto afaka mbola hitranga ny zavatra rehetra
tsy ambadika ny fotoana napetraka ao draindray tsika mametraka hoe hatramin'ny farany taona tiany tiako hitranga velao Andriamanitra hiasa malalaka sokafo tsara fotsiny fonao dia zasorena amin'ireo vehivavy ny tsidrasitrana izy rehefa mampalahelo kely efa sady mahia kely lany raha fahagagana efa lany ny raha fa mbola velona enao vao tataka kely tsy mety ohatry mangatsika ny tongotra vao roa minitra ty vehivavy ty fa 12 taona mivoaka nisy hoe mivoaka miala amin'n'anana Jesosy fa rano mivoaka fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nitahireny ty vehivavy ty tsy ho fatin'izay aretina izay satria ny aina tsy eny ampelatana ny aretina fa ny aina eny ampelatana ny Jesosy no azonina le izy mba hosotranina amin'ny fotoanany tompo misy zavatra ho ataon'Andriamanitra eto zao amin'ny laran'i Jesosy misy zavatra ho ataony raha alina fa mioany ianao misy zavatra ho ataony raha pitsy vao mifo ianao amin'ny semaine vao manomboka io sokafa sy fifaliana tsikitsiky tonga dia vao mifo tonga dia Seigneur alonao zavatra indray zao ianao zany miaraka amin'ny Jesosy fa tsy hoe fo maraina matsiaro ny teny paster Jivo fao fontananao Andriamanitra ny amin'ny 1er janvier tigaba amin'ny 1er janvier ratsy indrindra teo fa manano ratsy le izy fiza ny tenenao fa ho ratsy ny 1er janvier anao fiza ny tenenao azafady indrindra tompoko fa ho ratsy ny 31 décembre anao iza zovy nanambara fa ho ratsy fiafarany taona anao aveto amin'ny fanatren'Andriamanitra ianao sio siflote siosiany ataovy misy fifaliana anatinao za vela misy zavatra materitery hoe ty zavatra velao Andriamanitra anao zay tiany ny toetranao fotsiny ataovy azo antoka fa tsy hoe tapotra ny taona dia horera lavitra terizy tsara ny niveau misy ny toetranao efa mba mijoro dia ampitomboy arakaraky ny andro sy ny fotoana dia ho hitanao fa hiasa tsy teren'Andriamanitra moa Andriamanitra koa tsy azo terena hiasa raha teo ny andro ihany jery fa tsy tonga tamin'ny fotoanany fa sofa teo Jesosy dia nitranga ihany le niriny sy le nilainy alleloia ozy Andriamanitra anao tsara lavitra ho anao zay le boky n'Ezekela teo izy ny boky mpitoroteny tsara ny efarany raharaha no ny andohany fataro zany fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao dia misy prinsipe fa mifarany dia tsara lavitra foana dia midira ao anatin'izay mianara manao zavatra tsara mianara mireagira tsara ataovy azo antoka fa zavatra tsara foana nomenao sy vokarinao fa ho hitanao fa mifiafarany io tsara indrindra nisy teknika nomen'Andriamanitra atsika rehefa tiatsika ho tsara ny zavatra atao verifie eo ohatra manao sakafo ianao tiana ho tsara ny sirany alaina le volany dia andramana zay tenenao na narinareo fa tsy misakafany aminareo tsy zay mba madio le tanana tsofoka tsy tanana koa no tsofoka any hany tongotra andramana ny sirany tsy zay tonton hery andramana ny sirany tsy ampy pincé de sel kely dia tsongona le cuisinier dia manao pincé de pincéko verifiena rehefa manao zavatra ao trano ianao aza vela fotsiny hoe vita fa verifieo le izy hoe vita tsara tokoa rehefa anao examen ina moa ny ampianaran'ny mpampianatra verifieo aloha le énoncé dia rehefa manao le manao le solution sy le any verifieo koa le izy fa tsy tonga dia soratana fotsiny rehefa ici chèque en blanc tonga eo aminao efa voasigné aloha dia le olona hoe sorata eo zay tianao soratana fa azonao raisina rahapi tsisy miasa amin'ny banky amin'ny talata vao maraina soraty tsara fa raha vao misy raha tiry iny maty avalombavako hitanareo amin'ny zavatra faran'izay kely hatramin'ny faran'izay ngeza dia mianatra tsika rehefa hanao zavatra dia manao tsara tandremo fa ny ratiora ataony am-pianarana hovidinao lafy rehefa noratra chèque ianao rapitso tsika ny banky iny averina karaha tsy ny am-pianarana aty amin'ny banky tsika averina enganie mba hisy fiovana androany mianaran'i Jesosy tsara ozy izy ny faharetana no ny avinavina misy exemple be nomeny teo tandremo zavatra tenen'ny vavantsika zao tsika hitsangana isotra ny tompony amin'izany afatra
ho fiatrehantsika ny farany ho fiatrehantsika an'Andriamanitra ho fiatrehantsika ny taona vaovao misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay satria manome teny ianao andiniany tena tazao farany taona zao araka ny teninao hoe fa tsara ny fiafarany rano ny fiandohana dia misy taona zay Jesosy tena lasa mametraka ny fonay any amin'ilay zavatra fa manadino zay hibanjina sy hifantoka aminao nefa any aminao tokony hitopiny ny masonay zay rehetra makasika anay tonga ty ny farany dia misaotra sy mankasitraka fa tratra sy ny farany zay miaraka aminao misaotra fa nampaherezinao teo fa tao ny fitsinjarana ny tany ho an'ny zanak'Israely misy ny Robenita, Gatita sy ny atsasaky Manase nahazo meloa tahaka ny amin'izao misy efa nahazo meloa ny 31 fa tsy midika hoe tsy ahazo ny ambo ny fokom-pirenena hafa rehetra fa araka ny fotoana sy ny fandamina dia nataonao tanteraka ara-potoana ny fitsinjarana ny anjara-tany ho an'ireo zanak'Israely rehetra ara-potoana tsaroviny tsiraray avy izay tonga eto androany hiaisitra mivesatra hiala ny fahadisoana fomba fijery tsy hisy ny alahelo afaka hitsika sy ankasitraka anao ary hifaly eo amin'izay ataonao sy amin'izay omenao androany eo amin'ny fiainany tsiraray avy saotra ny amin'ny famindramponao saotra fa zay rehetra noteneninao dia hainao efaina ary ny fanantenanay tsy amin'izay hitranga raha alina fa any aminao dikan'izay afaka ataonao androany izy afaka ataonao rehefa avy eo afaka ataonao rapitso zava-dehibe aminay dia le teninao teo hoe zay miaraka aminao ny tsara fiafara zay tsara lavitra noho ny hoe ny fiandohan'ny zavatra dia tsara ny fiaran'ny zavatra anankiray dia tsara noho ny fiandohany raiso ny dera sy ny lazara ny voninahitra mandrakizay tompo fa miendrika ho anao zany aminaran'i Jesosy amen tiaka mafisika ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety kely dia anao raharaha ny mpanompon'Andriamanitra dia avy eo hivavaka dia mirahavitsika Aleluia. Tain'Andriamanitra tsika rehetra ity ny fotoana farany joroka eto amin'ity taona ity amin'ny taom-baovao indray misaotra an'i Jesosy tsika ny amin'ny fotoana androany misaotra an'i Jesosy tsika ny amin'ny fotoana rehetra koa ny tanterahana teto nandritra n'izay taona izay dia misaotra ny tompontsika fa matsiaro tsika rehetra hoe tao anatin'izay taona ray manontolo izay dia teo foana ny tanan'Andriamanitra teto izy namangy atsika teto izy nanangana atsika teto izy nampitombo ny finoantsika ary tetoko ny fotoana nananganan'Andriamanitra manokana ny fiainantsika manontolo metsika voninahitra manokana izy amin'izany ndaontsika may voninahitra azy amin'ny fanatitra ihany koa amin'ity androandroany ity dia arotsay ao daholo azy rehetra vokatry ny fonao anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra na ny ampahafolo-karena sakrifisy ny fanatitra izay hoentinao an'Andriamanitra amin'ity androandroany ity dia misaotra ny tompontsika programantsika amin'ny herinandro dia rapitso tsisy sekoly rapitso fa amin'ny talatantsika vao misy sekoly dia ny alarobia dia anasanatsika ireo fotoan'ireo amin'izay fotoana ny sekoly hiarahantsika misaotra an'Andriamanitra ihany koa mitsena ny taona vaovao ao anatin'izany fotoana rehetra izany dia ny zomantsika miverina eto amin'ny efatra oratolakandro ny fotoanantsika eto amin'ity toerana ity dia tahak'izay ihany koa ny sabotsy amin'ny fito maraina araka ny fotoana izay efa mahazatra antsika amin'ny fotoanany firaisana latabatra amin'ny tompo eto amin'ity toerana ity izay ny programantsika amin'iny herinandro izay ho avy iny isaorantsika an'Andriamanitra ny amin'ny fisin'ny fotoana tsy tapaka ary isaorantsika an'Andriamanitra koa mbola fahafahantsika mbola miara-miombina aminy mandrakariva eto amin'ity toerana ity akoatran'izay dia efa hitanareo any amin'ny Facebook any amin'ny hvkl-mission hivaintsany dia misy koa ny fotoana araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo raha alina zao dia misy fotoana any dia afaka manaraka an'izany direct ianao akoatran'izay zay fotoana rehetra tanterahana any dia efa hitantsika any publication mahakasika an'izany dia afaka manaraka tsy tapaka amin'ireo fotoana rehetra ireo tsika tain'Andriamanitra tsika manokana ary tsarovy manokana ny vavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra koa anatin'ny fanatanterahana ny mission zay tanterahana any ampitan-dranomasina any raha natsiaro tsika nisy fotoana efa nitantara kely an'izay pasteur indray mandeha hoe rehefa le mandeha any ane ka tsisy fotoana hipetrahana zany fa dia tena ny alina ianao miasa tonga maraina miasa dia tsy mijanona fa tena hoe miasa be dia mivavaka ao an'ny mpanompon'Andriamanitra koa tsika mba main'Andriamanitra hery izy miatrika an'izany asa rehetra zany ary atotosan'ny mission zay nandrahan'i Jesosy azy ihany. Tain'i Jesosy manasa ny hitsangana.
Injiry ny tananao dia dao hivavaka amin'ny fanatitra antsika. Makasitraka misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra ny amin'ny fahafahana mijoro mitondra ny fanatitra eto anatrehanao. Misaotra fa ianao no nilazan'izao hoe aoka tsy iseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Ary amin'ity fotoana ity manome voninahitra anao izay tamin'izay rehetra nitahinao sy nanambinanao ny tsirairay avy dia tonga ny isam-pianakaviana ny tsirairay avy mitondra izay fanatitra vokatry ny fo naterina eo anao androany. Ny fankasitrahanao ny tena ilainay, ny fankasitrahanao ny tena irianay, ary indrindra ny fankasitrahanao ny tsirairay avy ny amin'ity taona ray manontolo ity, satria ianao ny nomba, ianao ny tantany, ianao ny vimbina ny tsirairay. Membonahitra ny anaranao Andriamanitra, ary tononona fa voatazo ao fanatitra izao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Amen. Tain'Andriamanitra tsika tehaka tsika hanome voninahitra an'Andriamanitra. Mahatsiaro anao isan'andro any aho rehefa miaona amin'ny ray, mba ho ampy ho anao ny fony eny ampitony naiza misy anao, de ho vavolombelony eriny izarazara ery vaovao, de ho fanasy ny tany hitondrany azavany anao maneran'izao tontolo izao, tontolo izao fiadanana. Lazao ny fiadanan'i Jesosy eo amin'ny akaikinao e. Ho feno ny fanahy ijorosa fiadanana ny erinao, ombanao aminy izay atao fiadanana ny ho aminao. Ho feno ny fanahy ijorosa fiadanana ny erinao, ombanao amin'izay atao, de lay lalana sy famarinana ny hitombo isan'andro aho amponao, de mba ho samy ho tafity samy ho vonony isika amin'ny andro iverenany indray, de ny fahazavanao ho eriko ny fivavakantoky ny fonao, de mba ho samy ho tafity samy ho vonony isika amin'ny andro iverenany indray, amin'izay fiadanana ny ho aminao. Ho feno ny fanahy ijorosa fiadanana ny erinao, ombanao aminy izay atao fiadanana ny ho anao. Ho feno ny fanahy ijorosa fiadanana ny erinao, ombanao aminiza ombanao aminiza atao, de ombanao aminiza atao. Alléluia, Alléluia. Tao ataontsika le 5-4-3-2-1 dia zao tenentsika. Zao ny zavatra tenentsika mafy be. Miaraka amin'i Jesosy tratra amin'ny farany. Ao
ao are misy mozika koza vaiza koza izy mika atao tsy manongo teta vao tsy asisy aleka sa tsy eo amin'ny clavier nga se zany ao moa asian'le clou moa e zay le tiako tenenina ne allo tsika orakoraka aloha e eo ale 5 4 3 2 1 miaraka am' Jesosy tratra farany ça fait du bien. Avo fantananao ary misaotra ray aminaran'i Jesosy. Tsy misy dika ny farany tompo raha tsy hainao le farany. Ary raha tsy miaraka aminao tsy misy antony célébration zany no isaorana hvkl-mission. Misaotra ny amin'ny androany. Misaotra ny amin'ny teny Jesosy. Tena misaotra betsaka. Misaotra fa tena tianay ianao. Tsy te hitanay ho kivokivy ketraka mitanondrika sy mety mitomany rery amin'izao 31 zao. Menao ny teny anangana nampaherezina hahafantarana anao bebe koa. Tsaroviny tsiraray avy izay tonga eto androany. Ianao hita, ianao hiaro, ianao amaly ny tsiraray avy. Tsarovy Jesosy ny zanako tonga eto. Zany mba angatahanay. Tsarovy amin'ny famindramponao sy ny fahasoavanao zay rehetra nanaraka an'ity fotoana androany ity. Na zay afaka nanatrika teto na zay mijery direkta sy zay iainao an'izao amin'ny fotoana ho tsaronao amin'ny famindramponao. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vavaka izay Jesosy ho tahinao amin'ny fotoana androany alina any Paris. Ametraka ny teny eo ambava mpanomponao ianao mba ho fantatray ny antony taona 2024. Zay afaka hijery direkta dia omenao fafana miarotory. Ho tahinao tompo io fotoana io ny fanatrehanao ampiavaka amin'ny fivirena. Afinaritra zany fotoana zany ary miompo am-pifaliana zay mangataka ny fahombiazana zany événement zany. Ianao hitandra olona be dia be miainga avy any amin'izay toerana misy azy ho tsara mandroso tsara miverina izy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raisontsodran zay tononona anaran'i Jesosy. Namarana ny taona teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Misy zavatra mifarana ny tompo teto amin'ny fanatrehany ho anao. Ary misy zavatra ho atomboka Andriamanitra vaovao miaraka aminao. Mahita amin'ny anaran'i Jesosy efa misy fahatsarana ao anatinao. Manomboka iseo mba ho isan'ny zavatra fanaonao sy fahazara-piainanao ny miasa tsara sy ny manao tsara mba ho ny tsara indrindra no fruit avoakanao amin'ny fotoana rehetra andehananao manomboka androany iray amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita fa manam-paharetana ianao io. Manam-paharetana ianao io fa tsy miavinavina intsony ary tsy miavinavina mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana tsofina rano ny fisehon'ny voninahitran'Andriamanitra eo fiainanao. Tahin'Andriamanitra ianao. Ho tratra soa ny fiandohan'ny taona vaovao rapitra ianao ary ho taona tsara ho anao io taona eo miaraka amin'i Jesosy. Tonona fatanterahana zany satria milaza aminao ny tompo androany alina hoe indro izao ombanao mandrakariva. Ambara-batonga amin'ny fataperan'izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Orakoraka sy tega mafy tsara ho an'i Jesosy e. Halleluja. Zarao reo fahasoavana. Fahasoavan'Andriamanitra no mato izao fahasoavan'Andriamanitra no mato izao anareo Amen dia amen. Cinyangi
fiunganao Andriamanitra tsy mila Zao men'olonao Fikansanao ihany tena Andriamanitra hatramizay ny fiandriananao Andriamanitra anao anio ino nahitanao ny fiandriananao Andriamanitra anao Andriamanitra erinao tsisy masakana Andriamanitra ny anaranao iraina mandrakizay Andriamanitra ianao metrika ny saotranao Andriaman zay teneninao no Andriamanitra hatramizay ny fiandriananao Andriamanitra anao ary anio nino nahitanao ny fiandriananao Andriamanitra anao Andriamanitra hatramizay ny fiandriananao Andriamanitra anao ary anio nino nahitanao ny fiandriananao Andriamanitra anao Andriamanitra hatramizay ny fiandriananao Andriamanitra anao ary anio nino nahitanao ny fiandriananao Andriamanitra anao Andriamanitra hatramizay ny fiandriananao Andriamanitra anao ary anio nino nahitanao ny fiandriananao Andriamanitra anao sy miovy anao mitoetra anao mandeha ianao amizay tianao sy miovy anao mitoetra anao mandeha ianao amizay tianao sy miovy anao mitoetra anao mandeha ianao amizay tianao sy miovy anao mitoetra anao mandeha ianao amizay tianao Andriamanitra hatramizay ny fiandriananao Andriamanitra anao ary anio nino nahitanao ny fiandriananao